Andro tokoa no nankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy maneran-tany ho an'ny distrikany Manoro manokana. Ny antony dia vokatry ny oram-ben'ny kija tao anatin'ny herinandro ny 7 ny 8 nandidina izay dia oram-be tanteraka tao anatin'izay andro ny 7 marsa zay ary nisy ny ranombe niakatra tao anatin'ny distrikany Manoro. Ary dia nanapa-kevitra moa ny mpikarakara dia amin'ity androandroany ity no hanamariana izany andro ny 7 mars ho an'ny distrikany Manoro izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy nisy fiovana ny fandaram-potoana tao anatin'izany hetsika izany fa dia nisy moa ny karazana hoe carnaval niodidina ny tanàna nandraisan'ireo vehivavy anjara tato tapo-tanàna ny Manoro tamin'ity androany ity. Ary dia ny azo eto amin'ny toerana ivy-toerana ara-kolotsaina fanantenana izay toerana anaovana ny lanonana ofisialy isin'ireo kabary fandimbiasana ao anatin'ity hetsika lehibe ity. Tonga nanotrona azy ireo hatrany moa ny solombavam-bahoaka mapara lany teo anivon'ny distrikany Manoro Ramatoa Naharimamy Lucien Irma ity farany izay vao avy namita iraka tany New York nitondra anjara biriky amin'ny ady hevitra lehibe momba ny fampitombizo ny vehivavy maneran-tany sy ny ady amin'ny fahaleovan'ny-tena ny vehivavy eo anivon'ny sehatra misy ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina sy ny eo anivon'ny toeram-piasana sy ny andraikitra maro samihafa izay sahany izany vehivavy izany. Amin'izao fotoana izao dia mandray anjara fitenenana ny Ramatoa solombavam-bahoaka Ramatoa Naharimamy Lucien Irma arantsika tahaka izao ny ampahany teny ao anatin'izany hetsika ny 7 marsa izany. Ny fitovizan-droa amin'ny lehilahy sy ny vehivavy no tanjona io Beijing plus 20 io zany dia tegna io zany ny lofosan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hanandratana mba hitovizan'ny vehivavy ny zo amin'ny anadahintsika reo mba ny anagnan'ny vehivavy koa ny fahaleovan-tena autonomisation zegny zany ny tanjona sahia fa ny maro raha hitovizantsika amin'ny lehilahy araka ny zakeko taketo.